sana na sherte mahata nunyuna ngau kasawa lul pasakante ang apenau ile teuro diamanta te ayakua Ivavaka isika rehetra misotranao zay ry Andriamanitra ray sy zanaka ry fanahy masino noho ny fitahinao ny zanaka ny fiangonana Luterana Malagasy sy izany fikambanana izany tao anatin'ny 10 taona zay makalaza an'izany jobily fa 10 taona zany zay misotranao fa ny fahasoavanao ny fitiavanao ny fombanao anay no mahatoy izao anay katratraranay an'izany ary misotra no ary mbola afaka makalaza ny famaranana izany jobily fa 10 taona zany zay amity ary misotra koa noho ny amin'ny teninao zay mampianatra anay mba ho zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy ho vavolombelona manera zao tontolo zao ane izahay amin'ny asanay amin'ny fahamarinanay amin'ny mahazanaky ny fanjakanao anay ta io ny fampianarana zay atao eto ary ny fanahinao masina no hanokatra ny fo mampanahy ny saina iny hampamokatra izany eo amin'ny fiainanay tokoa dia hitondra fiainam-baovao ho anay ny fandrenesana indrindra amin'ny fandiavana indray ny 10 taona manaraka amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankirefan'i Nazareta no angatahana izany amen. Ao anatin'ny famaranana ny 10 taona ny fikambanany zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy manerana an'izao tontolo izao isika izao
ao anatin'izany fahamaranana zany a dia misaotra an'Andriamanitsika miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra an'izany. Hitondrana ny fampianarana amintsika androany, mitondra ny lohateny hoe ny zanaky ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fandrosoana na ny fampandrosoana, nafototra amin'ny Mateo 9:17 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Amen. Raha sarahana ao anatin'ny tontolo misy azy, izany hoe avahana hiala amin'ny perikupa misy azy na avahana hiala amin'ny boky ray manontolo izay misy azy, sy raisana arak'izany faneniny zany ity andinitsoratra masina ity ry havana, dia tahako izao no azo andikana azy: mivavaha ianareo dia halatsak'Andriamanitra toy ny mana avy any an-danitra ho anareo izao rehetra ilainareo eto amin'ity fiainana ity. Zay zany no mety azo andraisana azy ara-paky teny, ary dia zany tokoa no fahazoan'ny olona maro azy. Mivavaka na manaraka ny fomba mpivavahana ao amin'ny vondrona na fiangonana iray mba hahazoana zava-tsy ho an-tany ny maro. Any amin'ny ataontsika hoe fiangonana zandro ny tena voizana an'izany. Mivavaka ao aminy manaraka ny fomba mpivavahana mba handehanan'ny business na ny aferany tsirairay, ary vokatra zany dia tsy vitsy no diso fanantenana ka miteny ratsy ny fivavahana kristianina aza ho toy ny lainga, satria betsaka ny mivavaka ihany fa tsy mahazo izay ilainy eto amin'ity fiainana ity. Fa izany tokoa ve no tianyity tenin'Andriamanitra ity hambara amintsika? Inona ny tena tiany zany hambara amintsika? Manaraka izany ry havana, tontolo anjakany tsy fahamarinana, ny fahalovana ary ny kolikoly ary ny faratsiana rehetra ny tontolo misy indrindra ny zanaky ny fiangonana loteranina malagasy eto Madagasikara. Raha manerana an'izao tontolo izao no alahatra dia voalohan-dohany amin'izany fahandrisana sam'izany fiainana ao anatin'ny tsy fahamarinana sy ny kolikoly zany ny malagasy. Voalaza nefa ry havana fa 700 ny malagasy na 500 eny mety ho 50 aza dia kristianina avokoa, kanefa dia voalohan-dohany amin'izany fiainana amin'ny tsy fahamarinana amin'izany kolikoly izany, ary indrindra teraka zany voalohan-dohany ao anatin'ny fiainana ao anatin'ny fantrana manerana an'izao tontolo izao ny malagasy. Raha 700 na 500 na 500 ny kristianina, zany hoe izay no olon'ny fanjakan'Andriamanitra na izay zanaky ny fanjakan'Andriamanitra, dia fanontaniana mipetraka ny hoe nahoana no voalohany amin'izany sika, na nahoana no ao anatin'ny 5 voalohany ao anatin'izany ny firenena malagasy, ahoana ireo olon'ny fanjakan'Andriamanitra 50 na 500 na 700 ireo, satria raha samy miaina ao anatin'ny maha zanak'Andriamanitra azy, ao anatin'ny maha zanaky ny fanjakan'Andriamanitra azy, amin'ny maha olon'ny fahamarinana azy, ireo 700, 500 na 500 ireo tsy ho ao anatin'izany maha voalohan-dohany manerana zao tontolo zao anatin'izany fahantrana ao amin'ny fiainana amin'ny kolokolo sy ny fahatsarana tsy fahamarinana zany isika eto Madagasikara. Ireo fanontanian'ireo zany no manosika hamelabelatra ity fampianarana ity. Ireo fanontanian'ireo no valitsika amin'ny alalan'ny famelabelarana ity lohateny ity ny hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Nojerezika voalohany ity Mateo 9:17 ity ao anatin'ny tontolo ny boky misy azy zany, ny filazantsara araka Mateo sy ny perikupa zay misy azy. Ny filazantsara araka Mateo
dia ny fanjakany lanitra no votoatin'ny afatra zay velabelariny. Tahaka izany ireo mitovitovy fomba fijery amimo ny filazantsara araka ny marika sy ny filazantsara araka ny lioka. Ny asa misinonan'i Jesosy ary rehetra na inona nataony zany dia fitondrana izany fanjakany lanitra na izany fanjakan'Andriamanitra zany teto amin'izao tontolo izao. Ary raha mitondra an'izany teto izy dia miantso ny olona maro mba ho isany vahoakiny zany fanjakany zany hiaina amin'ny votoatiny zany fanjakany lanitra izany. Ao amin'ny anatin'ny toriteny tao an-tendrombohitra, zany hoe ny Matio 5:5 no misy ity teny izay anjarantsika ity. Ary teny ao anatin'izany Matio 5:5 zany dia ny fiaimpenany olona, ny toetoetriny zany olona miaina ao anatin'ny fanjakany lanitra zany no ampianarin'i Jesosy eo. Ary zany olona miaina ao anatin'ny fanjakany lanitra zany tsy hoe rehefa ao anatin'ny fiangonana ihany izy, fa na eny amin'ny fiarahamonina izay misy azy aza dia ampianarin'i Jesosy ao anatin'ity toriteny lava tao an-tendrombohitra ity manahoana ny fiaimpenan'ny olona raha zanak'Andriamanitra izy, raha zanaka ny fanjakan'Andriamanitra izy, ary isan'izany fiaimpenan'ny olona ao anatin'ny fanjakany lanitra na mahazanaka ny fanjakany lanitra zany ity teny izay anjarantsika ity. Tsara marihana aloha fa misy teny fototra roa samihafa izay nadika amin'ny Baiboly malagasy hoe fahamarinana. Ny voalohany dia izay ampiasain'i Jaona ao amin'ny filazantsara fahaefatra, midika hoe aletheia na fahamarinana tsy sandoka na tena izy izany. Ohatra Jesosy rehefa miteny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, dia izao no ambarany amin'izany, izao no tena lalana marina mitondra amin'ny fiainana, satria misy izay sandoka toa mitondra ho amin'ny fiainana kanefa tsy mitondra ho amin'izany. Ao amin'ny filazantsara araka Mateo izy dia milaza momba nyity marina ity, misy ny vary, misy ny tsy parifary zay toa vary kanefa sandoka tsy vary izany, misy ny ondry, misy ny zanak'ondry, misy ny amboadia mitafody zanak'ondry misandoka ho toa ondry kanefa tsy izy. Reny lay tsy marina ambara aminy ity. Fa misy ny voambolana faharoa adika hoe fahamarinana ihany koa amin'ny Baiboly malagasy, dia midika voambolana fampiasa eny amin'ny fitsarana izy ity. Ny marina ara-pitsarana, ny marina manoloana izay takiny lalàna no ambarany. Matio sy Paoly ny tena mpampiasa an'ity indray, hanambarana ny asan'Andriamanitra sy ny fiaimpenan'ny olona, vokatra zany asan'Andriamanitra zany no ambarany amin'izany rehetrarehetra zany. Ny Matio 5:7 izay anjarantsika eto dia ao anatin'ny 7:7 ka hatramin'ny 7:7 zay analany Jesosy ny olona tsy hisaina sy hiasa ary hiaina intsony ao ambanin'ny ozona zay voalaza ao amin'ny Genesisy 3:7 ka hatramin'ny 7:9. Satria efa ny feon'ny vadinao ianao, zao le teny fanozonana raha ny tena izy ao amin'ny Genesisy 3:7 satria efa niaino ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny azo izay nandrarakanao hoe aza hinananao zany, dia voaozina ny tany noho ny nataonao, fahoriana no hinananao ny vokany tamin'ny andro rehetra izay hinanao. Ary anilitsilo sy hery ho anao izy, ary ho haninao ny anana famboly, ny fahatsembohan'ny tavanao no ahazoanao hanina mandra-piverinao amin'ny tany. Io lay teny fanozonana. Ity teny fanozonana tia dia mametraka ny olona sy ny fiaim-piainany manontolo zay olona tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra, olona miady irery eo amin'ny fiainany ka ny fahafatesana ny fahavalo ediny amin'izany kanefa tsy aharesy izany izy, olona zay miantehitra tanteraka amin'ny herin'ny tenany manoloana an'izany adiny amin'ny fahafatesana izany kanefa dia tsy aharesy an'izany izy. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika dia ao anatin'ny tontolo zay anesorany Jesosy ny olona amin'izany toerana zay niaina tamin'ny fanadevozana izany izy. Ao anatin'io perekopa izay misy azy io dia miverina matetika ny matoateny hoe manahy, aza manahy, aza manahy. Raha ny teny malagasy fotsiny dia asy no fototenin'izany matoanteny izany, zany hoe ny hoe ahy tsy mahafantatra fa tsy ny tenany, olona miady rery eo amin'ny fiainany andehavanandro ka ny ahy zay ahavelonahy
ny tenany sy momba fiampenany no antony zay ataony rehetra. Tsy mikatsaka afa-tsy zay ho an'ny tenany izy, zany hoe ny olona manasy na miasy dia olona miezaka amin'ny alalan'ny herin'ny tenany mba hahazoana ny zavatra rehetra zay heveriny fa elainy eto amin'ity fiainana ity, indrindra zay heveriny fa mampanalavitra azy amin'izany fahafatesana zany, kanefa arakarak'izay ataony amin'izany mahizy ao ambanin'ny fanozonan'Andriamanitra zany vao maika mampanatona azy amin'ny fahafatesana, satria ataony eo anatin'ny fanandevozan'ny ota zany, ary ny ota dia manana fahafatesana ao tampiny noho izany vao maika mampanatona azy ho amin'ny fahafatesana izany. Ahoana vokatra zany eo amin'ny fiarahamonina? Rehefa manasy ny fiainany olona, rehefa miasa ao anatin'ny fitiavan-tenany izy, rehefa miasa ao ambanin'ny fanandevozan'ny ota sy ny fahafatesana izy, dia vao maika miteraka zava-doza ho azy eo amin'ny fiarahamonina izany, satria izao ny vokany. Raha eto amin'ny firenentsika eto Madagasikara fotsiny resahana, manjary misy antsana ngeza be mampisaraka ny atao hoe tia tena ka mahangona betsaka sy ny vahoaka maro miamahantra izany fitiavan-tena izany. Manjary mampanjaka ny fahalovana maro isan-karazany, manjary mampanjaka ny tsy fahamarinana maro isan-karazany, ary manjary mampitombo ny faharatsiana sy ny fomba fanao ratsy samihafa mba hahazoana izay ho ahy ho an'ny tenako, ho fitsinjovako ny fiainako diovana amin'ny fahafatesana izany. Arak'izay efa voalaza teo ambony, dia olona afaka amin'izany rehetra zany ny olona fanjakany lanitra, afahan Jesosy amin'izany rehetra zany ny olona fanjakany lanitra. Voalohany ary ao amin'izany fanjakany lanitra zany dia Andriamanitra no rainy, izy lay tompony zavatra rehetra, ary isika kosa dia zanaka mananjo handova an'izany fananan'Andriamanitra rehetra izany. Asa nataon' Jesosy rehefa hitantsika mamaky ny filazantsara tsika dia mahita fa ny reo tsy manana, reo nahiliky ny fiarahamonina, reo mahantra, reo ny tena nitodian' Jesosy, satria aminy olona mendrika sy tandrify handova ihany koa fananan'Andriamanitra zay napetrany eto amin'izao tontolo izao izy ireo. Manaraka izany ny faimpenan'ny olona fanjakan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana, amin'ny rariny sy ny hitsiny manoloana ny fandovana izany fananan'Andriamanitra zany, mba hafoana ireo vokadratsiny rehetra arak'izay voalaza teo ambony, ary no iantsony Jesosy ny olona fanjakany iaina araka ity teny ity, fehinkevitra ity, toriteny tao atentim-pohitra ity, no hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, arak'izay hitantsika azy ohatra ao Matthieu 5:20-20. Ny fahatelo, araka ny Genesis 2:2-5, dia olona noforonon'Andriamanitra mba hiasa sy hitandrina amin'ny fananany ny vahoaky ny fanjakany lanitra. Ny maha izy azy ny olona fanjakany lanitra dia olona miasa fa tsy olona mipetraka foana. Ny vahoaka ny fanjakany lanitra dia ireo zay naniray ny famoronana vaovao tao amin'i Jesosy Kristy. Noho izany dia tsy olona mitoepona miandry fotsiny toy ny fantatsahan'Andriamanitra manavany an-danitra ny ilainy eo amin'ny fiainana andavanandro izy, fa olona miasa izy. Ny Matthieu 5:20, ny 4:4-7 no anambarana an'izany. Dia ty zany mandisy le fomba fisainana sy fiheverana, fa rehefa mivavaka fotsiny na manao tanana bras-croisé na any an-damosina, kanefa mivavaka ny olona dia ho avy eo aminy tahaka ny firaraka ny mana sy ny mpampelika avy any an-danitra ny fitahina ho azy. Tsy zany ny zanaky ny fanjakany lanitra, fa olona no arian'Andriamanitra olom-baovao izy, araka ny ambaran'i Paoly eo amin'ny Efesianina 2:2 hoe fahavoaforona tao amin'ny Kristy izy mba hiasa kanefa hanao asa tsara. Dia andehantsika iroso amin'ny hoe ny zanaky ny fiangonana loteranina malagasy miaina amin'ny fahamarinana. Fa inona no tontolon'ny tsy fahamarinana misy ny malagasy? Voalaza tery amin'ny fitarihan-teny ankapobeny izay nataoko teny ambony, fa tontolo anjakan'ny tsy fahamarinana, tontolo anjakan'ny fahalovana sy ny kolokolo samihafa no misy antsika eto amin'ity firenena izay misy antsika ity. Vokatra izany, na dia voalaza aza fa tany manan-kareny Madagasikara, dia vahoaka mahantra fadiran'ovana kosa ny akamarony izay mainy eo aminy,
araky ny statistika na any atotanisa dia mihoatra ny 20% ny mponina ao amin'ny ireo fadiranofana sy mahantra ireo. Ny tsy fahamarinana, ny kolokolo sy ny fahalovana araka zany dia to lasa raha mikoriana sy rivotra iainan'ny olona enina dia ny kristianina aza. Maro amin'ny kristianina malagasy no efa jamba ka tsy mahita ny fanaovana izany kolokolo sy fiainana amin'izany tsy fahamarinana zany ho eloko eo anatrandriamanitra intsony. Efa trany fiangonana mihitsy no asa iny sasa manamarina izany tsy fahamarinana, izany kolokolo zany ho manamarina ho tsy fanoerana ny sitrapon'Andriamanitra. Ataony zany ary amarinina ho tsy fanoerana ny sitrapon'Andriamanitra. To lasa Andriamanitra tsy maintsy toavina mihitsy azy indraindray satria araka ny fitenin'ny sasany raha te aomby amin'izay atao na dia ao amin'ny fiangonana azy, raha te ho velona sy ena ito amin'ity tany ity dia ny fanaovana kolikoly, ny fiainana amin'ny fahalovana sy tsy fahamarinana izay no ampianarin'ny sasany enina dia ny zanaka ny fiangonana aza ho lalana tsy maintsy diavana. Zanaka ny fiangonana loteranina malagasy moa ny resahana dia izay mahakasika antsika indrindra no lazaina. Raha ny malagasy tanora ny akamarony, tanora miatrika amin'ny fiainako aviny dia saika mahakasika an'izay no andeha ho resantsika. Maro ny tanora ohatra mahavita ny fianarany ambony kanefa tsy mahita asa mifanaraka amin'izany mba hivelomany. Antony ray lehibe mahatonga izany ny kolikoly, ny tsy fahamarinana satria zay mahaloa kolikoly, zay mandeha amin'ny tsy fahamarinana, fomba fiteny ankehitriny hoe zay mahaloa ikolazy izay no mahazo asa. Ka ny olona anankiray mahazo asa mety tsy mifanaraka amin'ny fianarana zay nataony dia vao maika tsy mandroso ny firenena, vao maika mampiemitra ny malagasy zany. Misy kisarisary zay nampitenenina izay hitako tao amin'ny Facebook tao tahaka zao. Any Amerikana ony rehefa hitady asa ny olona anankiray dia zao ny fanontaniana apetraka aminy: inona ny diplôma nanananao, na inona ny diplôma nananao, zany hoe asa ny fanaraka tsara amin'ny lentan'le diplôma le fahaiza-manao ananana, ary tandrify araky ny spécialité na ny talenta zay ananana no tandrify tokony hataon'ny olona anankiray ka tedaviny. Io ambaran'ny Matio ara-tsoratra masina tsara zany, Matio 5:20 ny 7 ka hatramin'ny 7. Fa eto Madagasikara na dia mitaky diplôma tahaka zany aza lay asa dia izay no vidiana, izay santoka no mahazo notolorana izany. Any Frantsay indray hono dia ny hoe inona ny fianarana nataonao, dia inona no asa tena manavanana anao amin'izany. Raha mitady asa ny olona anankiray dia izay no anontaniana azy. Asa mifanaraka tsara amin'ilay fianarana izay natao no tokony ho hataon'ny olona anankiray, mifanaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny talentananany arak'izay nambara teo ambony any koa. Tsy misy arak'izany ny hoe olona izay fatambary no hainy kanefa fanaova-tsibiky no ampanaovina azy. Tahak'izay fahita matetika eto Madagasikara, zay azo lazaina fa tena fototry ny tsy fandrosoana satria ny eto Madagasikara ny tsy mahay fatambary no ampanaovina sobiky. Zay ny zavatra misy eto Madagasikara, tsy fahamarinana zany. Enina dia ny zanaka ny fiangonana, zanaka ny fanjakan'Andriamanitra aza betsaka amin'ny tsy mahay fatambary no manao sobiky. Raha eto Madagasikara indray olona misy olona mitady asa dia zao ny fanontaniana apetraka aminy: iza ny nandefanareo nakaty? Dia ohatrinona ny sera amin'izany nandehananareo nakaty zany? Zany hoe mila mahafantatra olona manam-bola sy manam-pahefana ianao vao mahita asa. Fa raha vao tsy mahafantatra olona ambony manana an'izany fahefana izany ianao ary tsy manam-bola ianao entina makany, dia zao tsy hita an'izany asa zany ianao. Misy mandany ny vola makarenany, ny lovany manontolo hatolotra ny reny tompony orinasa na mpampiasa reny mba hahazoana an'izany asa zany. Ary dia zany tokoa ny manam-bola, tena zay any, ny manam-bola sy ny mahafantatra olona zay ny mahita asa, indrindra amin'ireo sampandraharaha zay tena manana ny mahizy azy eto amin'ny firenena, zay mahafantatra minisitra, zay mahafantatra solombavam-bahoaka, zay mahafantatra directeur na patron ambony amin'ireny sampandraharaha isan-karazany reny, izay no mahazo azy. Ary indrindra
dia izay mahafantatra général, izay mahafantatra kapiteny, izay mahafantatra colonel itsitretsetra, izay dia marina amin'ny kapobeny manoloana ny fitsarana azy eto Madagasikara. Kanefa raha tena izy maneho ny mahazanaky ny tsy fahamarinana azy izany. Mety tsy vola ihany no ampiasainy sasany ny fitaovana itedavana azy, fa mampalahelo ankehitriny ho an'ny tovolahy na ny tovavy raha tia ahita azy izy dia ny tenany ny nofony no ataony sorony, ataony takalony zany mba hazony asa, ary dia lasa miaina ao anatin'izany fahavetavetana, fijangajangany zany ny akamaroan'ny maro mba ahitana asa. Enina dia zanaky ny fiangonana azy dia mety ho tafalatsaka amin'izany. Maro ny azo lazaina ary havana. Misy ny fitenin'ny mpaindren'ny tolo malagasy hoe zay mangina volamena, fa ankehitriny fiainana eto Madagasikara dia zao ny saika zavatra misy, zay omena vola dia mangina. Zay le fiainana amin'ny tsy fahamarinana sy ny zavatra maro isan-karazany. Raha voatapenana vola ny maso ny vava, enina dia kely aza dia mangina izy, fa hitako zany atranam-piangonana eto Madagasikara matetika ny manam-bola ny marina, fa ny tsy manam-bola na dia marina azy izy dia tsy marina, manana loana ny fahamarinany fitsarana na any fiarahamonina zany any amin'ny toeram-pitsarana amin'ny isan-karazany. Izay malaza sy manan-toerany ankehitriny dia ny hoe ny vola no maharanga. Rehefa tsy manam-bola ianao dia tsy ranga zay, olo tsy marina ianao zay. Fa rehefa manam-bola ianao na dia manao faharatsiana sy fahadisona takinina aza dia marina ianao izay. Izay no ambaran'ity, fa izao zany tsika iresaka ny hoe ahoana zany zanaky ny fiangonana loterana malagasy zany, zanaky ny fanjakan'Andriamanitra zany, ahoana ny mahamarina azy. Ny ZFLM, ZDFLM, zay moa nanafizatsika azy, zanaky ny fiangonana loterana malagasy, zay ny fanalavana azy. Fa raha ohatra ka ampiasaina amin'ny teny hafa koa dia tokony ho zao zanaky ny fahamarinana loterana malagasy. Ao amin'ny testamenta vaovao manontolo ry havana dia mitovitovy hevitra ny hoe fahamarinana sy ny fahatokiana, izany hoe ny olo marina dia tsy maintsy olona mahatoky izy, ary ny mahaolona mahatoky azy dia satria olo marina izy. Ohatra hoe ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy dia ahitantsika an'izany. Ao amin'ilay Matio toko fahadimy amby roapolo ny andiny fahaefatra amby folo ka hatramin'ny fahatelopolo teo dia ampiasaina hideran'ilay tompony an'ilay mpanompo eto ny hoe mahatoky zany. Tsara zany le mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ao amin'io ka toko fahaenina amby folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo dia soloina hoe marina izany mahatoky zany, zany hoe azo tenenina ihany koa ny hoe tsara zany le mpanompo tsara sady marina midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa araka n'io perekopa io ihany, iza ary no mahatoky sy marina? Iza no mahatoky sy marina? Ny mahatoky sy marina voalohany ry havana dia izao: ny zanaky ny fanjakan'Andriamanitra sady manao ny asa sy andraikitra zay napetraka taminy, mifanaraka tsara amin'ny lainta sy ny kalitao ary ny karazana talenta sy fahaiza manao ananany. Zay natao hoe marina sy mahatoky. Lay asa ataony mifanaraka tsara amin'ny lainta sy ny karazana fahaiza manao ananany. Faharoa, izay mampiasa feno zany fahaiza manao zany hahatanteraka lay andraikitra zay nampanaovina azy. Tsarovy le fanamarihana teny amboniny hoe ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra, ny maizy azy ny zanaky ny fanjakan'ny lanitra dia izy miasa ary manao asa tsara. Fahatelo, izay mampiasa fotoana rehetra nomeny tompony azy mba hanaovany lay asa zay napetraka taminy. Ao Matio toko fahadimy amby roapolo ny andiny fahaefatra amby folo ka hatramin'ny fahatelopolo dia voalazany hoe le mpanompo ro voalohany niaraka tam'izay, tsy nanjehy ny andro lava, tsy nandanindany foana fotoana zay teo ampelatana no meny tompony azy izy, fa niaraka tam'izay dia nanatanteraka ny asa zay napetraka Andriamanitra taminy. Fahaefatra, zay mampitompoko izany talenta sy fahaiza manao zany mifanaraka amin'ny fitombony lay ifananana. Ao amin'io Matio toko fahadimy amby roapolo andiny fahaefatra amby folo ka hatramin'ny fahatelopolo ihany, lay mena dimy ohatra dia ny tompo folo, tsy nalain'ilay tompony lay folo fa naveriny tamin'ilay mpanompo ihany. Dikan'izay tsy ny fananana ihany no mitombo folo, fa iny fahaiza manao koa dia mitombo folo, fa amin'ny alalan'izany fahaiza manao folo izany nafahany miasa sy mampitombo indray lay talenta lay fananana folo zay napetraka Andriamanitra aminy
ny matoky dia mampitombo ihany koa ny fahaiza-manao sy ny talenta izay napetraka taminy. Fahadimy, izay manao izany asa sy andraikitra izany amin'ny fahavononana, amin'ny fanaovana tatitra na amin'ny fanaovana rapport na amin'ny fanaovana évaluation, mifanaraka tsara amin'ny fikendrainy le mpampiasa azy, ny fanaraka tsara tamin'le mpampiasa azy ny tatitra izay nataon'le mpanompo voalohany fa tsy tahaka izany kosa le mpanompo fahatelo. Ary fahaenina farany, izay matahotra ny tompony, izany hoe manaraka ny sitrapon'Andriamanitra eo mpanatanterahana an'izany asa izay napetraka amin'izay. Izay ny mahatoky, izay ny marina raha ny tena izy. Izany zanaka ny fantsakany lanitra zany, na izany zanaka ny fansakan'Andriamanitra zany, ka manao ny asa sy ny andraikiny amin'ny fahamarinana, amin'ny fahatokina arak'izay nambara teo ambony, dia ho itahian'Andriamanitra izy. Izay no itahian'Andriamanitra azy. Eto amin'ity perekiopy ety dia tsy noraisin'le tompo ilay fitombony vokatry ny asany mpanompo anankiroa izay ndresana teo fa naveriny amin'ny izany, zany hoe izay no vokatry ny fitahian'Andriamanitra ny olona rehefa miasa amin'ny mahazanaka ny fantsakany lanitra azy izy, ary miasa amin'ny maha olo-marina azy, miasa amin'ny maha olona mahatoky azy, izay no itahian'Andriamanitra azy amin'izany asa zany. Tsy ompijoro vavolombelona fahamarinana ihany sika ry havana amin'ny mahazanaka ny fantsakany lanitra atsika, amin'ny mahazanaka ny fiangonana loteranina malagasy atsika, fa ho mpiady amin'izany tsy fahamarinana zay misy sy manjaka eo amin'ny fiarahamonina zay misy atsika izany ihany koa. Marary ny tsy fahamarinana, marary ny kolikoly, ary marary ny fahalovana samy hafa amin'ny firenentsika. Mahatratra ny fiangonantsika koa aza izany. Isika ao amin'ny Jesosy Kristiary no antsoin'Andriamanitra hitondra hafanasitranana an'izany. Itsika zanaka ny fantsakany lanitra no antsoin' Jesosy hanasitrana an'izany firenena sy fiangonana izany. Itsika zanaka ny fiangonana loteranina malagasy, zanaka ny fahamarinana no antsoin'Andriamanitra sy rahany hoe mandeha amina amin'ny mahazanaka ny fahamarinana loteranina malagasy ianao, na mahazanaka ny fantsakany lanitra anao, vonjeo ny firenenao sy ny fiangonanao, fa aza mijery fotsiny ny loza zay manjo azy. Tsarovy ry havana fa izay manaiky zany antso sy iraka zay ampanaovin'Andriamanitra azy zany ho fitaovana izay hitahiny firenena sy ny fiangonana zany, izay koa no tahian'Andriamanitra, izay no meno ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany andavanandro fa tsy miandry ny rahatra izay ihany. No zany ry havana ka tsao aloha ny fantsakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, manaova asa manamarika mahazanaka ny fantsakan'Andriamanitra anao, dia omen'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ao mandrakizay. Amen.
Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. ZFLM full town maro-pahatsiarovana t-shirt, polo, sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga.
lino yanaji Kristi Sanzungazao Yauteni Hakisika Sifa Andika Hapandosundusu Nitritana Yapisangazaraku Sanzungazao Yauteni Hakisika Sifa Andika Hapandosundusu Nitritana